Euh, Ohatran'ny mahita ny Armel aho. Coucou Armel. Coucou Fanta, ça va Inona ny Ndry? vaovao Andry? Oh, inona tsy dia misy ninona aky fa dia ity Covid ity zao malaza. Asa inona vaovao any amin'indry izay ela be tsy niona an'izay? Zaho manana vaovao tsara. Manahoana ny asandry aloha? Ka izay hoe Covid, mila mianatra miaraka amin'ilay Covid e. Ny asa izao tsy zarizary satria lozana mihiboka. Izay aloha dia tena marina e. Dia indry izany izao mitady zavatra atao. Tena mitady mihitsy ako, misy angany amin'indry? Zaho manana proposition mahafinaritra. Raha ohatra ka mi-intéressé Andry, surtout na mihiboka arany, afaka atao ilay izy na mihiboka arany. Manana proposition ho Andry ahako. Tena liana aky izy fa inona izany? Ndasy tantaraiko Andry ilay izy arany. Zaho zany membre ana club anankiray. Club ana privé de voyage ilay izy dia misy produit ana marque koa. MWR Life ny anaran'ilay club anay dia ilay izy club privé izany hoe sur invitation ihany. Dia io club io club international dia manana birao any Hong Kong izy any États-Unis, any France, any Royaume-Uni. Dia satria izy miasa miresaka voyage dia nanomboka tamin'ity 2020 izy membre ny ETOA ny association ana tourisme européen. Dia io club anay io ny Ashurov namorona anazy io hitandry amin'ny sary io bogosy be miaraka amin'ny vady aman-janany izy. Dia ny tena nanaovany an'ilay club zany nanaovany an'ilay société doso iseho fotoanany mihitsy zao izy ahafahantsika manatanteraka ny nofinofitsika. Zay moa zany ny anaran'ilay société mahatonga anazy hoe Making Wishes Real en anglais. Dia io société américaine io tamin'ny 2013 zany no niforona. Nanomboka ny se développer izy tany Europe, notamment tany France tamin'ny 2016 dia tonga teto Madagasikara izy tamin'ny 2019, fin 2019. Eritreretindry fa izy manana croissance annuelle na 400%, fitombony isan-taona 400%. Dia amin'ny international azy dia miasa amina plus de 120 pays izy. Dia izy moa araka ilay lazaiko andry teo miasa amin'ny resaka industrie ana voyage sy resaka produit de marque. Raha teneniko fohifohy aloha mba hampahafantariko andry an'ilay izy raha mijery chiffre d'affaires tsika izao tamin'ny 2015 izy nanao 2 millions de dollars. Tamin'ny 2017 izy navita 6 millions. Tamin'ny 2019 izy efa navita 64 millions. Eritreretindry izany dia tena miroborobo be mihitsy. Dia izy raha jerena ny site ny business forum, io business forum io site mandahatra ny société manao vente direct dia ao anatin'ny top 10 izy tamin'ny 2019. Izany hoe société matanjaka, société tena atokisana zany izy io. Fa mba société manao inona loatra aky izany Fanta? Dia inona tsara ny tombotsoako raha miditra amin'izany Les sociétés ny tombotsoa Andry aloha rehefa miditra ao anatin'ilay club Andry dia mahita an'ity plateforme de réservation hoe travel advantage ity. Dia izy io plateforme ana réservation amina prix de gros dia ho an'ny membre rery ihany no manana accès amin'ilay izy. Réservation ozy izy Ndry. Ny zao mahazatra anahy rehefa mba mandeha vacances dia ny les booking.com ireny ny ampiasaiko. Izy miteny hoe manana prix tsara be. Reny ny tena mahazatra ny olona. Ngamba ny ataoko fa io amin'ny slide hitandry io hoe misy hoe booking.com na misy hoe Expedia na hotel.com, reny zao le tena mahazatra Andry. Fa zao reny zany tena les deux grands groupes matanjaka indrindra dia le groupe Booking sy groupe Expedia aloha ny amin'ny resaka voyage. Fa ny zavatra ataon'zareo anie ilay zavatra mahazatra be antsika. Inona moa izany? Zareo manao négociation ana prix any amin'ny grossiste de voyage fa izy mandany vola be amin'ny publicité dia miteny Andry izy hoe mora ny prix-any nefa ny prix détail ihany io aloha Andry io.
satria tsy na tsy maintsy répercuteny kosa ny resaka charge-ny rehetra ka dia ndry finalement ndry mandoa prix détail ihany. Dia ahoana izany ny azahoan'ilay plateforme ndry prix de gros? Ny anazy hafa mihitsy kosa ny azy ny système-ny. Ny anazy tsy inona araka ny teneniko ndry tamin'ny voalohany hoe privé izy izany hoe sur invitation ihany dia izy tsy mandany vola be amina publicité izany fa ny anazy ny membre ihany no mampafantatra ny club amin'ny olona hafa, izany hoe ny membre izany no ataontsika hoe manao publicité fa tsy mandany vola akory fa manao bouche à oreille moa izy ny vazaha izay. Dia satria tsy sy vola be lany amin'ny publicité nefa izy manao négociation an'le prix any amin'ny grossiste na voyage ihany dia dikan'izay zahay membre tena mahazo mihitsy prix de gros. Intéressant kosa izany. Mahafinaritra mihitsy le club ka. Dia ny mahasamihafa anazy koa ao anatin'le plateforme anankiray io tonga indry dia afaka manao ny réservation rehetra. Raha mahazatra indry izao indry izy indry hoe booking resaka hôtel fotsiny izany fa eo amin'ny travel advantage le plateforme anay izany dia sady afaka indry tonga dia manao réservation ana hôtel, manao réservation ana avion hatramin'ny tomobile. Raha te handeha amin'izany croisière izany koa dia afaka jerenao ao ihany dia manao réservation na resaka hatramin'ny train misy activité maromaro ao misy hatramin'iren'le hitandry iren'le villa vacances reny. Fa ankoatran'izay rehetrarehetra momba ny voyage izay dia misy koa izy boutique en ligne mivarotra zavatra en ligne izany resaka lamaody. Izany hoe eo amin'io site io raha resaka voyage ny resahantsika dia misy plus de 1,400,000 destinations ny ao anatin'io. Tonga dia mera hitako anaty plateforme iray daholo ve izany rehetrarehetra izany? Ie, plateforme iray nga mila miovaova izay momba ny voyage tiandry rehetrarehetra tonga dia hitandry ao, tsy mila miova intsony mihitsiny. Mba asio ohatra hoe ky? Raha ohatra indry izao meka ohatra anankiray. Engany aky amin'ny Desambra izany izao efa tapitra ny resaka Covid mety mba efa milamina isika. Raha ohatra izao hijery hoe handeha ho any Dubai izany amin'ny Desambra. Dubai aloha misy 500 hôtel ao anatiny dia nahita an'ity hôtel anankiray ity Grodalinks 4 étoiles dia jereo ny prix tokony payeny 595 € fa satria za membre dia manana réduction ana 529 €, izany hoe 66 € sisa no alohako ho any Dubai amin'io le hôtel Grodalinks io. Eritreretindry amin'izany amin'le plateforme anay travel advantage ty asehoko ty ry fanja, intéressant be kosa 595 ve dia ho lasa 66? Eno lasa 66. Ary inona le ohatrany bouée mangamanga ty misy hoe 150? Le misy 150% garantie. Izany hoe ny travel advantage dia tena miassure mihitsy amin'ny resaka hôtel fa izy no mora jereo amin'io prix an'io fotsiny kosa ka izy dia tena sampy fanamby mihitsy ny hoe dia izy tena sampy fanamby mihitsy hoe raha ohatra ozy izy ianao ka ao anatin'ny 24 heures mahita mora kokoa amina plateforme publique anankiray dia payeny rembourseny 150% le différence hita. Sa manao an'izany izy resaka hôtel eo Matoko kosa izy izany raha manao an'izany Ie, tena matoko mihitsy izy. Fa ndry ve aloha efa mba nampitahy Ie, nampitahako. Io zao le tadidio tsara io hôtel io dia io tamin'le travel advantage dia andao indray tsika hijery an'le booking mantsy le mahazatra andry. Jereo tsara le booking mijery an'le hôtel le Grodalinks ihany tsika roa le hôtel 4 étoiles any Dubai io tsy hovaintsika ny daty fa atao daty mitovy fa manjary lasa sarotra be. Jereo anie le prix raha ohatra zany izao ka mandeha amin'ny booking jerendry miara-mijery tsika roa ohatrina nitandry ao izao 481 zao ty 481 € dia mbola misy taxe sy frais adiny mbola misy 112 €
583 € ve kira bokina. 593. Aiza lazaindry fa mora ny bokina. Tena marina tokoa kay, hein? 66 € hein, tadidio hein, 66 € le tao anaty Travel Advantage hein. Ty 593 €. Hitandry fa lafo ny bokina. Tena marina tokoa izy izany a, fa nefany a Dubai izany nefa aza mbola lavitra e. Aty amintsika ve izao misy ohatr'izao ve aty? Ndraso aloha misy tena misy mihitsy aty fa ozy isindreo hoe lavitra Dubai manaiky akony. Io zao ohatra misy exemple anankiray indray any Maurice a. Maurice misy 119 hôtel là. Maurice mba akaikikaiky kokoa sady tsy mila visa any Maurice. Maurice zao a 545 € io les plages bleues any Trou Beach. Trou Beach zany mahafinaritra be a. 545 € a manao économie ana 365 € satria membre 181 € sisany. Io nijereko io a entre any 9 août 9 août zany afaka 2 andro. Entre 9 août sy 12 août 4 jours zany 181 € fotsiny a nefa ny any tokony 545 €. Dia indrina ny tany anahy teo hoe ary misy ve aty Madagasikara? Aty Madagasikara tena misy a. Misy plus d'une quarantaine d'hôtels zao no tafiditra ao anatin'ny plateforme Travel Advantage. Io zao indreo make exemple any Nosy Be misy 11 hôtels any Nosy Be. Tsy vita ny Nosy Be ihany a. Any Sainte-Marie io zao a misy 6 hôtels any Sainte-Marie. Jereo ny le Bora Village e. Bora Village any Sainte-Marie io a manao économie ana 32%. Satria raha jerena ny plateforme hafa 192 € a. Dia nefa membre manao économie ana 61 €, 131 € sisany a ny alohan'ny membre. Tandria fa misy daholo a na ny akaiky na ny lavitra na ny eto an-toerana. Tena tsara kosa izy izany a. Ary inona le hoe crédit voyage? Misy soratra eo ambony io izao. Le crédit voyage io zao misy soratra hoe 341 crédit voyage. Crédit voyage a ndry moa efa fantatra hoe zatra amin'ny voyage ihany. Rehefa mandeha voyage ndry zao dia mandeha Air France dia mahazo an'ilay miles. Zay ilay izy e, mahazo miles ndry. Dia rehefa mampiasa ny Travel Advantage ndry a dia mahazo crédit voyage n'inona ataondry amin'ny Travel Advantage. Mandeha manao réservation ana hôtel na réservation ana vol na le be dia be hitantsika teo e dia mahazo foana crédit voyage. Sady zao tsy mba misy expiration zany hoe rehefa tsy ampiasaina afaka herintaona dia tapitra. Non, tsisy expiration mihitsy a. Dia mitombo foana ao anaty compte eo ilay izy a. Dia iny moa zany ahafahany indray a mandoa en partie na mampihena indray zany ny vidiny aloha indry rehefa tokony rehefa hanao réservation manaraka indray indry. Zay le crédit voyage nanontaniandry teo. Azoko ampiasaina amin'ny rehetrarehetra zany le crédit voyage? Azondry ampiasaina rehefa mbola mampiasa le plateforme ndry. Dia izay miditra membre ao amin'io ino moa zany amin'ilay club io zany mahazo an'ireo avantage ireo daholo? Ie, zay miditra fa zao tsy ny membre rery fa membre mahazo manana invité. Satria zany a misy an'io guest pass io a dia via an'ilay guest pass misy code izy io afaka zarazarain'ny membre any amin'ny invitéany. Dia le invité kosany aloha tsy mahita fa tsy ny hôtel le 1 400 000 hôtel eo amin'ny plateforme ihany no hitany fa izy kosa aloha tsy afaka hoe mandeha mijery manao réservation ana vol na hoe andeha croisière tsy hitany fa ny anazy hôtel ihany satria izy kosa mba invité. Dia zao koa hitandry le réduction beako teo atsasaka iny ihany ny azon'ny invité. Dia ny membre moa zany a mahazo le guest pass isam-bolana mahazo guest pass foana. Dia ny invité koa mahazo guest pass isaky manao réservation d'hôtel izy dia mahazo guest pass anankitelo. Dia le guest pass zany omena gratuitement amin'ilay invité? Omena gratuitement amin'ilay invité le izy dia lasa miaccéder koa zany amin'ilay plateforme Travel Advantage le invité fa hôtel ihany fotsiny ny hitany eo. Eny ka na hoe hôtel fotsiny ara zany raha mena gratuitement izy mavobe nge zany le invité. Zany hoe inona moa zany ny intérêt-ako? Inona ny intérêt-ako hoe za membre dia zaraiko le guest pass? Misy intérêt be mihitsiny satria izao rehefa ohatra indry ka mizara an'ilay guest pass dia raha araka an'ilay lazaiko teo hoe le invité tsy manao afa-tsy
mahazo afa-tsy ny atsasaky ny réduction amin'ny membre dia izao raha ohatra ny invité andry manao économiana $100 dia indria mahazo $100 en bonus mihitsiny dia satria ilay niteneniko teo hoe ny invité koa mahazo guest pass dia afaka mizara koa zany le invité zany hoe misy invité ana invité zany dia le invité an'le invité iny raha ohatra ka manao économiana $100 dia ny invité andry mahazo crédit voyage fa andry mahazo indray $50 mihitsy en bonus le bonus vola miditra io tena vola zany hoe en clair zany isaky mizara guest pass indray dia mampiasa le invité andry dia indry mahazo vola. Ok fa indray moa miresaka hoe club zany moa zany mila mandoa abonnement. Mila mandoa abonnement kosa indry zao fantatro tsara mihitsy fa membre ana club de service indry dia mandoa abonnement nareo sa tsy mandoa? Ie mandoa isam-bolana. Ie dia mitovy amin'izay ihany fa zao fotsiny tena mahasamihafa be anazy ny 100% ny abonnement mensuel dia mivadika point de fidélité zany hoe tsy very aloha izy zany fa lasa point de fidélité dia iny point de fidélité iny zany micumule isam-bolana isaky mandoa abonnement ianao zany dia mahazo an'iny dia iny zavatra iny afaka ampiasaina amina life expérience na amin'le boutique en ligne. Zany hoe isak'izay mandoa abonnement dia mahazo takalon'iny point de fidélité foana. Zay mihitsiny. Ok dia azoko ampiasaina amin'inona le point de fidélité? Azo-ndry ampiasaina amin'le hoe life expérience sy le life style mall dia izao kosa aloha le point de fidélité tsy tonga dia hoe azo ampiasaina eo ny eo fa volana voalohany 10% ihany ny azo-ndry ampiasaina volana faharoa 20% volana fahatelo 30% dia ohatr'izay hatramin'ny volana fahafolo 100% dia izy io zany azo ampiasaina amin'ny hoe life expérience sy amin'le boutique en ligne. Kosa sady azo ampiasaina amin'ny life expérience na azo ampiasaina amin'ny boutique en ligne ohatra fa inona le life expérience? Life expérience indray satria araka le niteneniko teo hoe ozy izy hoa le Uni Assurov le créé an'le société hoe fotoanany izao ozy izy ny anatanterahana ny nofinofy dia ny organiser ny société zany voyage maromaro ao anatin'ny taona fa le izy zany any amin'ny toerana tena mampanofy indry zao raha ataoko hoe raha te handeha dia aiza indry zao mba te handeha mba lazao toerana ohatra mba mahafinaritra indry. Zao ny any tiako dia any amin'ny tany mafana eny amoron-dranomasina. Ie dia betsaka mihitsy zany tena betsaka mihitsy any zavatra ohatr'izany sady izao rehefa handeha ihany ve mba hanatanteraka nofinofy tsy aloha mba mandeha amina hôtel tsara dia dia le life expérience zany any amin'ny toerana mahafinaritra be mihitsy dia sady hôtel tsara be fa zao le izy le prix zany efa azo atao hoe takatry ny olona fa tsy vitan'izay fa mbola mahazo mampiasa le point de fidélité meko ohatra anankiray indry izao ty ampovoany ity any Lettonie le izy dia amin'ny 7 août androany nanomboka ke io androany mihitsy izy io pour 3 jours de nuit dia $289 ny chambre fa zao mahazo mampiasa 289 point de fidélité. Point de fidélité anankiray est égal à $1. Ohatrina zany sisany aloha raha andeha ho amin'io. Ka gratuit nge zany le izy ohatrany hoe tsy mamoaka vola poche tsony zany fa alohako amin'le point de fidélité dia mety. Zay mihitsiny tena zay mihitsiny io zany zao ohatra zao ty le any Lettonie ity dia tena tsy mandoa vola poche tsony fa tonga dia le point de fidélité fotsiny ny ampiasaina dia afaka mandeha makany Lettonie mandeha mivoyage mandritra ny 3 andro de nuit intéressant be mihitsy kosa zany tena mahafinaritra be mihitsiny. Eny efa nefa dia ahoana ny frais lavitra be nge zany Lettonie zany kely fa zao ozy izy indray hoe lafo be Lettonie manaiky ahako fa zahay koa efa niteny an'izay mihitsy ny hoe zay mba te hivoyage fa raha ohatra ka mbola miala Madagasikara sarotsarotra ihany mbola hipayer frais d'avion
dia nienon'ny société zay dia niorganiser izy life expérience anankiray any Sainte Marie amin'ny fin octobre io ao Sonambo. Dia jerendry tsara ne $319 ny prix an'ilay izy Sonambo. Jereo ne maratsy mahafinaritra be tena tonga dia mampite handeha vacances zany mihitsy. Tsara be. $319 ny demi-pension, zany hoe efa misy petit déjeuner sy dîner jereo mahazo mampiasa 319 points de fidélité. Zany hoe ny membre zany ka manana point de fidélité dia tsy mila mamoaka vola paosy tsony fa payena point de fidélité dia lasa zao mandeha makany Sainte Marie amin'ny octobre. Ay kosa zany hoe za zany mandoa abonnement dia mahazo point de fidélité dia iny nefany afaka hipayeko voyage. Zany hoe zany zany ohatra manao épargne, manao économie ana voyage. Ie, ary azondry mihitsy le izy tena zay mihitsy le abonnement payé ndry zany en fait tsy vola very fa lasa économie ana voyage. Mahafinaritra be mihitsy va? Ie, dia zay daholo ve kisa inona koa mety mbola ho azoko ao anatin'le club? Dia le niteneniko andry teo le life style mall ity indray sady mbola azo ampiasana point de fidélité io le life style mall resaka ataontsika hoe lamaody ho an'ny vehivavy sy lehilahy misy daholo dia resaka kiraro, akanjo, poketra, zavatra momba ny lamaody hita ao daholo. Meko exemple kely ndry aloha fantatro ndry fa tsy maintsy hiteny amiko tsy na hoe ahoaka izy mba me ohatra dia io ndry fa meko tonga dia homeko ohatra mihitsiny. Io zao Gabbana zao ty. Ie, izy zao dia marika fosika kosa nendy. Tsy marika fosika? Marika fosika ndry izy. Vrai marque io fa tsy le zavatra hitantsika aty kosa. Tsy le zavatra hitantsika aty io fa tena marque authentique dia nefa jereo ny vidiny jereo tsara ndry zao ny tena le Dolce Gabbana. Raha zavatra authentique eny fantatro fa tsy hanao an'io aloha tsika fa mba jerentsika fotsiny vidiny. Jereo ny aky vidiny €1517 zany aloha dia fantatro ndry mihitsy fa tsy marque faux zany tsy fausse marque mihitsy zany €1517 zany. Fa jereo kosa manao économie ana €1120 zany hoe tena marque Dolce Gabbana zany €397 sisa no hividanana anazy dia mbola mahazo mampiasa 200 points de fidélité zany hoe zavatra €1517 lasa €197 sisa jereo amin'izany. Kay. Eny efa ny aloha io menamena io zao no tiako raha za. Ie, le mena kosa aloha ny tsara kokoa marina izany. Jereo ne le izy io menamena io zao €130 dia manana réduction na €96 membre €34 sisany dia sady mbola mahazo mampiasa 20 points de fidélité ohatrinona ary sisany €14 ve zany sisany le kiraro. Aiza indry mahita kiraro tsara tarehy an'io €14 zany anie ka ataoko hoe $60,000. Ka nahoany be oretrika ary ve za hita an'izany? Fa tsy ahita cuir ohatry €60,000 zany mihitsy. Mahitsy hoe tsy Antaninarenina etsy amin'ny kiraro italiana etsy Antaninarenina. Tsy fa dia hita an'izany prix zany tsy possible zany. Dia meko ohatra hafa koa ndry io zao jereo misy poketra Armani jereo tsara tarehy be mihitsy le fotsifotsy le poketra Armani €222 dia zany efa manana réduction na €145 satria membre €77 sisa le izy jerendry amin'izany ne Ary mba misy an-dehilahy ve aloha misy an-dehilahy araka le lazaiko teo mbola misy an-dehilahy drasony koa ndry meko ohatra lehilahy jereo ne na tsara an'ilay solomaso misy azondry vidiana ho an'ny vadindry mihitsy io zao jereo le izy io ampovoany io zao €206 dia manana réduction na €158 zany hoe €48 sisany dia mahazo mampiasa 30 points de fidélité €18 sisy io tsy le marque fosika dia eritrereto amin'izany €18 zany. Ie, tony le tena qualité tsara
Ce sont des vraies marques efa tsy ilay hitantsika mandehandeha eraky ny tanàna aty amintsika reny e. Intéressant ka. Andraso ny apiko ihany koa ny exemple ho an'ny dehilahy e. Jerendritsy. Kaikay tsara be reto. Tsara be mihitsy nao mampite hividy e. Na atao cadeau arany. Jereo ny zao le ampovoany le rayure io eny ana mantsy io no tena tiako. Le rayure io 109 € dia manao économie-na 85 € satria membre 24 € sisany. Fa jereo ne mbola mahazo mampiasa 15 points de fidélité 9 € sisa dia mahazo an'io polo tsara tarehy io. Orfanza 109 ve 109 $ ve dia 109 € ve dia lasa 9 €. Eno lasa 9 € eritrereto amin'izany dia azadiny tadidindry le resaka crédit voyage mbola mahazo 135 crédit voyage. Tena tsy hitako tsony izay salasalana marina e. Kay fa ahoana nefa aloha fomba defasana an'ilay entana makaty e. Izao ny confinement e. Tantaraiko zavatra indry. Za nanafatra entana tamin'ny début juillet. Jereo ny tsara ny kiraroko e. Io kiraro io nafarako tamin'ny début juillet nanafatra anazy tonga le izy 3 semaines après en plein confinement tsika tamin'ny juillet tsika rehefa niverina an'ilay deuxième confinement io fa tonga ny kiraroko sy zavatra maromaro kiraro maromaro rehefa haka ihany ve motsy aloha tonga dia mba mividy maromaro naka solomaso naka kiraro 3 semaines après tonga le izy dia via FedEx ny nandefa an'ilay izy. Tonga FedEx tonga taty an-tranonay. Tsy nila ny se déplacer koa fa tonga taty tsy nandoa frais mihoatra tsony ahako fa satria tsy nandodoanina koa izany dry. Tsy nandodoanina raha vao ohatra ka mihoatra ny 150 $ ny achat eo amin'ilay plateforme dia tonga aty an-trano sans frais complémentaires. Raha ohatra ka latsaky ny 150 $ dia mandoa frais 25 $ forfaitaire en frais. Eritrereto amin'izany ny olona confinement za mbola mahita mividy kiraro tonga aty an-trano. Tena intéressant kifa mba afitiany kely hoe kifa ohatra maro izay information namendry izay ka. Betsaka kely fotsiny e. Raha fitianiko dia izao. Raha ohatra indray izany ka membre ny club dia manao économie be dia be araka ny tenentsika teo amin'ny resaka voyage manao économie fa hitandry koa raha mividy entana dia manao économie dia mahazo an'ilay crédit voyage isaky ny mampiasa ny plateforme afaka manana invité amin'ilay guest pass dia mahazo point de fidélité isaky ny mandoa abonnement dia afaka mandeha koa life expérience les séjours amin'ny tany mahafinaritra be azo ampiasaina azo payevana amin'ilay point de fidélité. Izay ngamba raha fitianiko fohifohy ilay izy. Ok. Fa ahoana sy ahoana ary ny idiranao anatin'ilay club? Ry izany rehefa hiditra dia manana choix anankitelo fa izao tsy dia resahako loatra ilay choix voalohany ilay VIP satria moa tsika ny anisan'ny zavatra resahantsika teo dia hoe ahafahana koa manao business e. Tantaraiko indray rehefa avy eo hoe afaka manao business koa amin'ity club ity fa le fidirana anankiroa reto aloha no tena resahako dia miditra membre pro na miditra membre élite. Rehefa miditra pro zany na élite dia ankoatran'ireo sy ny fianakaviana dia misy olona fianakaviana efatra afaka miaraka amin'ny voyage. Dia le lazaiko teo hoe mahazo guest pass rehefa membre pro ianao zany dia mahazo 25 guest pass vao miditra. Raha élite moa dia 50 be izao ny azo vao miditra. Dia raha membre pro dia mahazo 5 guest pass isam-bolana. Raha élite dia 10 guest pass isam-bolana. Samy afaka mividy entana eo amin'ny les boutiques en ligne daholo zany na ny membre pro na ny membre élite dia samy afaka mandeha life expérience fa izao kosany le life expérience mantsy somary limité amina olona 40-50 eo ihany ny voyage anankiray. Dia ny élite ny manana accès anticipé sady ny élite mbola manana réduction 10%. Dia satria mandoa abonnement isam-bolana 99 $ 97 isam-bolana fa
rehefa mandoa an'le abonnement ianao dia mahazo an'le point de fidélité, mahazo 100 point de fidélité isam-bolana. Mba hahatongavana elita afaka miditra pro aloha ianao, fa rehefa te handeha ho elita dia mandoa $150 fa io indray mandeha ihany tsy isam-bolana io akoriny, indray mandeha ihany ianao mandoa $150 dia rehefa mandoa an'iny ianao dia mahazo 100 point de fidélité indray mandeha ihany koa. Fa le 100 point de fidélité isam-bolana zany azo rehefa mandoa an'le abonnement $99 97 isam-bolana. Zay ny azafady ohatrany tapahako indry ozy indry hoe ekeko hoe mahazo point de fidélité isam-bolana fa hoe isam-bolana ve zany za dia mandoa $99 foana. Mandoa isam-bolana indry fa aza maiky io abonnement io ho atoroko indry hoe ahoana no ahafahana mi-autofinancer an'le abonnement. Zany hoe ny abonnement payena foana dia point de fidélité azo foana fa tsy mamoaka paosy tsony fotsiny, tsy avoaka paosy zany le izy fa voaloha tsara foana ny abonnement dia mahazo point de fidélité foana dia mahazo mivoyage foana. Fa ho atoroko indry ahoana ny anaovana an'izay. Ino aky ahoana koa zany hoe tsy mivoaka paosy zany? Zany hoe zao hiditra amin'izay zany tsika amin'le hoe ahoana ny anaovana business miaraka amin'ny MWR Life. Zay no ahafahantsika mahazo vola zany. Mazoto ve aloha indry hiaraka anao business aminay? Ahoana moa izany tsy azotiko zany izy hoe businessiko. Ndry hoe dia hiresaka amiko zavatra tsy intéressant. Zay mihitsy mantsy no dia le zavatra atao aloha zany efa indry ve inona tsara ny zavatra atao? Inona zany zao ilay andrasana aminy? Raha za zao nijery an'ilay présentation indry teo za ve zany hoe asaina mivarotra voyage ve zany sa asaina mivarotra entana? Sady tsy mivarotra voyage indray tsy mivarotra entana. Ny zavatra tena andrasana amindry amin'le ataoko hoe lasa hivadika consultant zany tsika. Izay amin'izay ngamba zany zao no resahany. Tô zany zao tsika nijery an'le hoe membre tsika dia membre mahazo avantage betsaka fa zao amin'izay zany zao tsika lasa membre consultant zany hoe hanao business amin'izay miaraka amin'ny MWR Life. Tsy handeha hivarotra kiraro tsy handeha hivarotra voyage tsy handeha hivarotra akanjo akory tsika fa rehefa consultant dia arak'ilay lazaiko tamin'ny voalohany hoe MWR Life tsy manao publicité zany izy fa ny membre ihany no mampafantatra ny société amin'ny olo-kafa. Dia zay ilay andrasana amindry tadidiko tsara. Tsy ndry ve moa nanoro anahy nisy an'le restaurant anankiray iny le eo amin'ny route circulaire izy iny le tsara be iny. Ina moa le tsara be tao? Le misy anina izay le misy kraby. Iny tokotrany le misy kraby. Ndry nanoro anahy an'iny fa tonga ndry? Dia tadidiko mihitsy ho sisy indry hoe andana aky makao fa tsara be mihitsy ny kraby tao dia lasa tokotra nakany. Izay ohatran'izay le natao indry tamiko tamin'le restaurant izay mihitsy no andrasana amindry. Zany hoe mandeha miresaka amin'ny manodidina indrindra amin'izay olona fantatry indry dia mitendry hoe za manana club dia mahazo avantage be dia be fa afaka mividy entana mora be, afaka mandeha mivoyage, mahazo réduction ao anatin'ny club anay. Zay fotsiny ilay andrasana amindry dia mitarika olona indry hiditra ao anatin'ny club. Zany hoe mandeha mijery miresaka momba ny club dia mitarika olona vaovao hiditra ao anatin'ny club. Ahoana vitandry aloha zany sa tsy vitandry? Raha zany kosa aloha dia vitako zany tena mety amiko zany fa ohatrany hoe misy vola aloha izy zany amin'ny voalohany. Ka tsika kosa hiresaka business ve dia hoe dia ho gratuit mba misy zavatra minimum aloha kosa fa le volana tsy vola be raha business ny resahana. Jereo raha hiditra membre consultant pro dia $149,97 zany le vola aloha amin'ny voalohany $600,000. Raha ohatra moa zany ka tonga dia hiditra membre consultant élite dia $299,97 amin'ny vola aloha voalohany na $1,200,000. Raha resaka business anie zany tsy betsaka Fa inona daholo no ao anatin'izany vola izany? Raha ohatra indray zany zao ka hiditra membre consultant pro dia miditra membre aloha indry. Zay kosa aloha ny zavatra voalohany dia mandoa ny abonnement na membre.
Izany hoe $99,97. Fa rehefa avy eo mandoa licence. Le licence zany ahafahandry ohatrany hoe manao distributeur ny MWR Life. Dia zay le licence raha ny tena marina zany licence na distributeur zany tena vola be mihitsiny fa ny MWR Life $50 fotsiny licence. Zay ny manome an'le $149,97. Le différence amin'le Elite moa zany dia le upgrade-na $150 raha teo Elite dia zay le $299,97. Dia ny arina le voatsipika misy mitsipika menamena io? Ay, le frais d'activation ka io antanindriana io. Ny tena marina misy frais d'activation, zany hoe frais d'inscription na $100 le izy. Fa amin'izao le ataoko hoe resaka Covid eraky ny eran-tany zao dia nanapa-kevitra ny société hoe amin'izao fotoana izao aloha dia ho esoriny le frais d'activation. Zany hoe raha miditra zao zany dia mbola tsy mandoa an'le frais d'activation. Zay ny mahatonga an'io mbola pare, zay ny mahatonga le $149,97 raha toka tokony ho $249,97. D'accord. Ary zay koa vao azoko ohatry ny teny teo hoe abonnement mensuel $99,97. Eto nefa zany hoe mandoa $149,97 fa le licence io zany indray mandeha aloha. Indray mandeha aloha ihany io. Indray mandeha aloha io dia afaka herintaona indray zany zay indray vao mandoa. Annuel zany le izy. Zay le izy. Zany hoe raha azoko tsara zany dia $600,000 ny investissement dia afaka micréer ny entreprise-ko manokana. Zay mihitsiny. $600,000 dia efa afaka micréer ny entreprise-ndry manokana manao ohatrany hoe manao distributeur ny MWR Life. Ok. Fa zany hoe zany ery fanja tsy dia havanana loatra amin'ny zavatra ohatr' izany. Ahoana zao ny fanarahana an'izany asa izany? Zay ny mahafinaritra ny MWR Life fa vao miditra indry dia tonga dia mahazo site web personnalisé. Zany hoe manana andry ihany micréer ny identifiant sy mot de passe indry. Dia indry tsy mila hoe anao tableau Excel na hoe anao cahier kely anarahana hoe izavindray moa le olona niditra atao anatin'ny ekipako dia ohatrina indray moa le vola niditra le commission tokony ho azoko sy ny zavatra be dia be tokony ho arahana ohatrany hoe amin'ny araka ny tenendry hoe entreprise-ndry manokana fa tonga dia mahazo tableau de bord. Tonga dia omeny société tableau de bord. Sady io tableau de bord io tonga dia en temps réel foana isaky ny misy miditra ao dia tonga dia hitandry mahazo information rehetrarehetra indry momba ny business ndry rehetrarehetra dia hitandry ao anatin'io. Dia ankoatran'izay koa misy ny outil marketing. Ndry sao dia mieritreritra indry fa hoe indry ny anao io le zavatra nasehoko indry io dia hoe indry ny créer an'io sao dia verindry fa za koa nanao anazy. Non, sady zaho tsy mahay an'itony kisarisary itony tena zavatra tsy haiko mihitsy itony. Fa tonga dia ao anatin'le back office-ko daholo le izy. Donc tonga zany dia efa azoko daholo. Manatsotra fiainana kosa aloha raha zany. Fa nefa za zany ve mila manao présentation ohatr'izao atondra izao ve zany ahako? Tsy voatery manao présentation ohatran'izao satria zahay efa manana groupe misy manao présentation foana, misy isan'andro amin'izao zao tsika zay kosa aloha ataoko hoe zavatra anankiray misy zavatra misy lafitsarany foana ny zavatra rehetrarehetra na ao anatin'ny ataoko hoe fahamezana ara-pahasalamana ary tsika dia ny zavatra tsara tao anatiny dia izao nianatra nanao an'ity Zoom ity zahay. Zany hoe amin'izao fotoana izao misy présentation Zoom foana isan'andro ao anatin'ny iray andro farafaratsiny misy indray mandeha rehefa tsy indroa na intelo na inefatra arany dia tsy voatery ny olona eto Madagasikara no manao an'ilay présentation fa misy olona any ivelany koa manao présentation Zoom. Zany hoe tsy voatery indry izany hanao présentation fa misy olona foana eo afaka manao présentation. Indry zany ny ataondry miresaka amin'ny olona dia mitondra an'ilay olona mandeha manatrika présentation. Zay ny asa andrasana amindry dia ny anarahindry an'izay efa misy an'io back office io misy ny tableau de bord anarahindry an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia ahoana nefa ny fomba ianarako an'ilay asa andrasana amiko? Sady tsy évident sy moramora anie zany
Mahafinaritra kosa izy fanontaniana izany hoe ahoana ny anarana an'le izy izay mihitsy rehefa manomboka zavatra anankiray dia tsara mihitsy mianatra azy. Dia misy an'ilay hoe Académie MWR ao anatin'ilay back office daholo izy ity mantsy efa tout est en ligne, efa anaty ordi, anaty telefaonina dia efa mety daholo dia misy an'io Académie MWR io misy cycle-na formation ao anatin'izy io dia ary tena conseillena mihitsy hoe vao miditra dia mba midira ao anatin'io jereo inona avy ny formation sy ny conseil mety ho azo ao anatiny dia izy koa misy forum d'entraide tsy ho an'ny olona eto Madagasikara fotsiny fa ho an'ny membre rehetrarehetra tany dia misy forum zany misy olona foana en permanence 24 heures sur 24. Tena tsy rery kosa zany rehefa manao azy. Enao kosa aloha tsy rery mihitsy tiako fa mba tantarao anao hoe ahoana sy ahoana raha ny tena azahoako vola le resaka vola amin'izay zao tsika izay koa aloha tena zavatra mahafinaritra rehefa hoe miresaka vola. Sao dia mba vola maniditsidina any anaty internet ihany ny volan-dry. Zao aloha le resaka vola misy karazany roa ny zavatra azo dia ny resaka bonus dia ny resaka revenu résiduel. Raha resaka bonus ny resahana dia misy ny bonus d'expansion izany hoe isaky ny mampiditra indria olona membre vaovao anankiray. Raha miditra membre promo izy dia $10 ny azo raha miditra membre élite izy dia $30 ny azo indria. Isak'izay mampiditra olona dia na za mahazo $10 na za mahazo $30. Zay indrindra. Inona koa? Dia ankoatran'izay misy ny bonus de démarrage. Izany hoe raha ao anatin'ny raika amby roapolo andro indri na tafiditra olona 3 dia mahazo bonus de démarrage na $100 raha ohatra le olon'ireo zany membre pro daholo. Fa raha ohatra moa zany ka membre élite daholo le olona nampidirina dia tafiakatra $200 le bonus de démarrage rehefa ao anatiny raika amby roapolo andro na tafidirana an'izay membre anankitelo vaovao izay. Izany hoe jereo raha ohatra ka hoe nisy membre pro moa zany tao anatin'le 3 dia efa $100 le bonus de démarrage miampy an'le $10 azo isaky ny olona le resahako teo dia ao anatin'ny raika amby roapolo andro indry izany mahazo $130 mety ho tonga hatramin'ny $290 izay. Izany hoe mandoa 150 zany fa mety mahazo $130 au bout de 21 jours. Zay mihitsiny. 150 le aloha amin'ny voalohany dia ao anatin'ny 21 jours dia mety efa mahazo $130. Ok. Fa nefa moa izy indri mety hoe tonga hatrany amin'ny firy moa 420 izy teo? 290 fa zao. Raha ohatra ka ao anatin'ny herinandro indri dia efa napiditra an'le olona 3 voalohany dia afaka mbola mahazo indray deuxième bonus indri ao anatin'ny le deuxième semaine mbola mahazo an'le bonus de démarrage indray raha mbola matafiditra olona 3 fandrony. Dia le troisième semaine ndraiky indri mbola mahazo indray an'le bonus raha ohatra ka matafiditra indray zany le troisième semaine olona 3 indray. Izany hoe raha ao anatin'le 21 jours resahako teo indri matafiditra olona anankisivy zany ka pro daholo moa zany reo rehetrarehetra reo dia na misy hoe pro anankiray fotsiny arany dia fa $420 eo zany tonga hatramin'ny $420 amin'ny bonus azo satria intelo mahazo an'le bonus de démarrage dia raha ohatra moa ka élite daholo le anankisivy dia eritrereto fa tonga hatramin'ny $930. $930 zany nefa ho 6 fois 6 fois amin'ny volana aloha zany 6 fois le volana aloha voalohany resandry efa 6 fois le volana aloha voalohany ao anatin'ny raika amby roapolo andro io dia mety atafaverina 6 fois le vola naloha voalohany indri eritrereto amin'izany. Ok, fa ndraso aloha sao dia misy diso aloha le zavatra seho andriana aisaky misy diso sa misy diso izany
ozy indray hoe raha mampiditra olona ray dia mahazo $10 na $30. Ty le exemple ty zao tokony hoe le mahazo 10 ty nefany io ampovoany io lasa hoe 45 indray le izy lasa 15. Ary mahitako izany masondry izany mahita be mihitsy ndry fa tsy diso io azavaiko ndry fa ahoana fa tsy diso io amin'ny MWRLF ndry izany dia afaka miakatra amin'ny qualification ohatran'ireny any amin'ny birao reny ndry kosa angambany ataoko fa mba te hahazo an'izany hoe promotion izany rehefa miasa sa ahoana aloha izay ny esanako ankoatra ny karama dia mba misy fisondrotana fa tsy hijanona eo foana izay mihitsiny dia zao fa ny amin'ny MWRLF tonga dia mazava be hoe ahoana rehefa iny ndria no mahazo promotion izany hoe zay membre miditra voalohany aloha rehefa vao miditra ianao dia sponsor dia araka ilay nazavaintsika teo hoe sponsor izany rehefa mampiditra membre vaovao ka membre pro le ampidiriny dia mahazo $10 izy raha membre élite dia mahazo $30 fa rehefa miakatra amin'ny qualification izany hoe sponsor ianao vao miditra fa rehefa manana membre anankitelo ianao dia lasa manager rehefa manana manager anankiroa ianao anatin'ny ekipa dia lasa senior rehefa manana senior roa ianao anatin'ny ekipa dia lasa area dia rehefa manana area anankitelo ianao anatin'ny ekipa dia lasa district dia rehefa manana district telo ao anatin'ny ekipa dia lasa régional ary rehefa manana régional telo ao anatin'ny ekipa dia lasa national izany hoe efa haindry izany izay hoe ahoana no atao rehefa te hahazo hiakatra en qualification dia ilay izy moa rehefa ohatra indray ka miakatra en qualification dia mitomboka ny vola azo ohatra izany izao hoe manager ndry izany hoe efa manana membre telo ndry izany dia lasa manager rehefa manager ndry izao ohatra ny ampiditra membre vaovao dia membre pro le olona ampidirindry dia mahazo $10 plus $5 dia mahazo $15 ndry izany izay le ohatran'le exemple nyteneniko teo satria le première semaine izy dia nahita olona telo izany hoe lasa manager izy dia ny deuxième semaine izy izany rehefa manager dia tsy $10 intsony ny azony fa lasa 10 plus 5 lasa nahazo $15 donc tsy diso akiny fa ndry tena nijery tsara dia izany hoe dia izany hoe raha ohatra izany izao ka senior dia mampiditra membre pro dia $10 lasa $20 izany ny azoko fa izao mbola tsy vitan'izay le izy fa le manager teo izao izany ny raisiko dia le manager iny izany raha à partir an'le 4e fielany izy izany mahazo an'le $15 izy raha ohatra izy ka mampiditra membre pro fa raha vao misy miditra any anatin'iny ekipan'iny le 4e fielany iny dia mahazo $5 foana izy raha vao mbola miditra pro le olona dia mahazo $5 foana izy raha miditra elite moa le olona dia mahazo $10 foana izy dia iny tsy misy limitiny mihitsiny tsy misy limity izany hoe niza miditra ao na hatrany amin'ny hoe zafindoalika zafikitro zafipaladia dia azahoany vola foana azahoany vola foana na ohatra ka zafindoalika any ary misy miditra dia izy mahazo $5 foana raha vao mbola membre pro miditra ok tena tsara be fa izany hoe isaka mampiditra olona izany ny mahazo vola sa inona koa izany ny azo dia misy an'le resahako tamin'ny voalohany le résiduel journalier le résiduel journalier io izany tena ohatrany hoe fanampy-karama mety ataontsika hoe fanampy-karama izy amin'ny voalohany fa mety tena ho karama mihitsy mety mihoatra ranoa fa izao ny zavatra tsara tadidindry aloha dia izao isaky ny mitondra membre vaovao na pro io na élite io dia 3 points izany izay mirapporter 3 points le olona vaovao io dia iresaka koa point d'équipe izany hoe misy tena important be mihitsy ny resaka travail d'équipe sy esprit d'équipe atao anatin'ity zavatra manaraka ho resahako andrity jerendriny le tableau amin'ny ankavanana donc amin'ny ankavanana ndry mahita ny hoe niveau dia misy hoe silver 1 dia miresaka point d'équipe dia misy koa ny vola azo isan'andro ao anatin'le tableau io ny voalohany aloha izany dia manenjika 9 points d'équipe 9 points d'équipe izany
olona firy moa izany raha 9 points d'équipe. Olona telo izany satria ozy indreo olona ray 3 points. Zay mihitsiny dia olona telo. Fa izao le société zany MWRL fa tena société mihetsiketsika be dia manova zavatra tsy manatsara foana izy. Dia amin'izao fotoana izao zany na ohatra ny hoe olona roa fotsiny nitandria, izany hoe 6 points zay, fa reo le ray amin'ilay hitandria ireo efa nanana membre vaovao koa dia efa feno ny 9 points indry. Izany hoe indry zany olona roa fotsiny nitandria dia efa azondry zany le 9 points raha vao efa nitondra olona ray fanampiny zareo. Dia rehefa mahazo 9 points indry dia mahazo an'ilay $3.33 par jour. Ao anatin'ny iray volana izay efa mahazo $100. Dia eo amin'izay le lazaiko indry hoe autofinancé ho le abonnement isam-bolana satria indry zany lasa tsy mamoaka poste tsony fa io ihany no andoavandry an'le abonnement andry. Fa izany hoe izao amin'le 9 points afaka koa moa izany bien sûr hoe ndry mihitsy ny nahita olona anankitelo dia feno ny 9 points indry. Ko tsy tiara ve kiny ohatra ny intéressant kokoa? Ie, io mihitsy kosa aloha ny intéressant kokoa e. Le mahita olona telo. Io ozy indreo hoe io raha mahita olona telo tsinona dia miakatra manager. Dia misy an'ilay bonus. Ie, sady miakatra raha vao indry mahita olona telo dia sady lasa miakatra manager no efa mahazo an'ilay $3.33, izany hoe efa mi-autofinancé an'ilay abonnement ao anatin'iray volana. Fa tsy vitany eo misy ndraiky io zany ny silver 2 deuxième niveau 36 points d'équipe, izany hoe olona 12. Olona 12. Za zany mitady olona 12. Fa zanga ny teny andry hoe ndry kosa mitady olona 12 hoe ao anatin'ny ekipa. Manino sisy indry? Kozy indry hoe misy 12 ao anatin'ny ekipako. Ie, fa le izany tsy voatery hoe ndry kosa mitady anazy. Io zao le raha raisintsika le ohatra teo dia anankitelo ny olona hitandry, fa izao izy anankitelo ireo efa nanomboka nahita nitondra membre vaovao hafa. Le rika zao ohatra efa nitondra membre anankitelo membre anankifito hafa vaovao izy io koa efa nitondra membre anankidimy vaovao. Jenna zany no mbola tsy nahita aloha hatramin'izao. Dia feno 36 points indry. Rehefa feno 36 points d'équipe dia mahazo $10 isan'andro. $10 isan'andro zany raha ataontsika ao anatin'iray volana dia mahazo $300 ao anatin'iray volana. Anasorako an'ny abonnement satria le abonnement $100 le mila aloha, $200 zany $200 zany $800,000 zany ao anatin'iray volana. Efa 4 fois ny SMIC anie zany fanjy. Ie, 4 fois ny SMIC mihitsy zany fa nga mbola vita eo misy koa ny silver 3 125 points d'équipe dia mahazo $20 isan'andro ndraiky io rehefa tonga 125 points d'équipe dia eo indray le $20 isan'andro zany manome $600 isam-bolana. $600 isam-bolana izay raha asoriko ny abonnement dia manome $500 izany hoe 2 millions anatin'ny volana. Izaka iny hanome andry 2 millions zany 2 millions d'ariary resahantsika. Ka na mi-investir amina trano raha veky raha trano ohatran'inona vao azahoako fa ny 2 millions d'ariary isam-bolana izany. Hampanofa trano indray tsy mbola mandany any amin'ny farafahakeliny ve 100-200 millions d'ariary ihany izay vao mahavita trano miofa 2 millions zany. Nefa ity indry 600 000 ariary dia possible mahazo 2 millions isam-bolana. Dia mbola tsy vita eo fa gold indray tsika 350 points d'équipe indray no enjehana. Io na anankitelo ihany ary ny olona netindry tamin'ny voalohany fa le olona koa efa manomboka amin'ny se développer dia mahita membre be dia be koa dia rehefa tonga any amin'ny 350 points d'équipe dia mahazo $1,200 isam-bolana. 1,200 zany raha asoriko ny abonnement dia lasa $1,100, 4,400,000 ariary ao anatin'ny volana. Aizaka izany hanome andry 4,400,000 zany. Volana izany fanjy. Tena efa vola be.
Efa tena karaha tsy na karaha mana cadre ambony be any amin'ny société ary angamba vao ohatr'izany a. Zany mihitsy no Dary ino re tsy ohatra mangamanga ambany tsara tareretsy misy hoe 4000 5000 efa mijery club diamant sahadindry misy ny atao hoe club diamant le mangamanga resahindry ireo jereo tsara fa le club diamant araka ny tenenindry hoe $4000 isan'andro zany isan'andro dia tonga hatrany amin'ny $120,000 isam-bolana tsy te hamadika vola gasy intsony fa tena be dia be ilay vola mety ho tonga hatrany amin'ny $450,000 ao anatin'ny volana ary izao no lazaiko misy olona efa mahazo an'io fa tsy hoe manono fotsiny izahay misy olona efa mahazo $120,000 sy mihoatra ao anatin'ny volana izany hoe efa mandray $1 million ao anatin'ny taona tena veriko ihany aloha ny fanontaniako ahoana ny azahoana an'ilay vola le vola sao dia lazainy indrindray hoe vola anaty internet ve le izy izay makany le vola azo lanina tena azo lanina za zao efa niantsena niaraka tamin'ny volako fa tena azo lanina izany hoe raha vao ohatra indray raha vao miditra indry dia tonga dia mahazo an'ity e-wallet ity le e-wallet zany tonga ao anatiny io daholo ny commission andry dia misy fomba roa amin'izay rehefa avy eo azahoana an'le vola na ndry zany mikomandy carte prépayé dia io carte prépayé io ny olana kely amin'io kosa aloha dia izao tsy maintsy indry zany satria tsy tonga eto Madagasikara izy dia tsy tonga ny Côte d'Ivoire fa akoatran'izay amin'le autre pays zany fa akoatra Madagasikara sy Côte d'Ivoire ka raha te hahazo an'le carte prépayé en dollars indry dia raha vao miditra indry dia tsy maintsy m'inscrire amina adresse hors Madagasikara sy hors Côte d'Ivoire fa rehefa tsy osa izy indry antsy te hivaky lohan'izany dia tsy maninona koa fa parametrena amin'ity e-wallet ity fotsiny ny compte bancaire mahazatra le compte-ndry any amin'ny BMOI na le compte-ndry any amin'ny BOA na le compte-ndry any amin'ny BNI na any amin'ny BNI na any amin'ny Access Bank izay tiandry afaka parametrena amin'iny dia le commission afaka alefa makany anatin'le compte-ndry mahazatra fa azo ampiasaina le vola azo raisina tsara zany le vola dia ahoana nefa hozy izy banky misy vola vahiny milatsaka ao ndry fotsiny anjarandry kosa ny rehefa avy eo no manazava sy ny manao ny déclaration ny banky tsy maninona rehefa manana ny justificatif indry dia ny aty amintsika moa zany amin'ny resaka impôt déclaratif anjarandriny no midéclaré na tsy midéclaré anjarandry ihany iny za aloha miteny hoe rehefa betsaka amin'ny vola azo dia aleo déclarena mba tsy hananana problème donc anjarandry no midéclaré an'le izy dia mandony impôt correspondant ok mazava tsara fa ao aloha avereny kely indray aloha fitiany kely aloha hidirany tsara atao anatin'ny lohako raha fitianiko indray le izy teo dia izao ndry zany rehefa miditra membre anatiny MWRLF dia mahazo réduction hatramin'ny 80%. Hitantsika teo mihitsy le izy fa indraindray ary mihoatra dia misy plus de 1,400,000 destination ao anatin'le plateforme ao anatin'izany Madagasikara amin'le boutique de luxe koa boutique ana grande marque moa zany izay tonga aty Madagasikara aty hatrany mihitsy ny livraison dia mahazo koa réduction hatramin'ny 80% mihoatra arany dia bien sûr araka ilay nitenentsika teo mahazo vola mety hoe manomboka $10 le vola fa araka ny hitantsika teo mahazo $10 $20 $150 isan'andro hatramin'ny $4,000 isan'andro possible mihitsy ny azahoana an'izay donc tena intéressant be mihitsy le izy dia izao miresaka an'izany ihany fa araka ny teneniko teo dia le société tena misy animation foana isam-bolana izay manana misy appel ny monsieur Yoni Ashurov dia izay bitabitaka foana isam-bolana hoe inona indray izao ny vaovao mahafinaritra tantaraina izy mantsy miteny vaovao mahafinaritra foana dia io fa nisy vaovao mahafinaritra tokoa nataony ho anay indray izany izao amin'ity mois d'août ity dia misy an'ity hoe bonus pool party izany hoe misy $10,000
zaraina zany a efa 15 000 $ moa le izy satria mantsy le izy a miakatra foana raha vao ohatra hoe nioatra ny 1000 ny membre vao niditra tao amin'ny club eran-tany a satria club international raha vao nioatra 1000 dia efa lasa niakatra 15 000 $ indray le bonus ho zaraina dia efa 15 000 aloha izy zany zao mety efa niakatra 20 000 ary angambany izy zay dia zaraina amin'ny zay matafiditra olona anankitelo io ao anatin'ny mois d'août. Rehefa matafiditra olona telo indray zany durant le mois d'août dia ao anatin'ny gagnant dia mizara le bonus io, le bonus poule partie io. Mbola miakatra foana zany izy io mandra-pahatonga ny faran'ny volana août. Dia tsy vita an'izay dia tsy vita an'izay. Andasy aloha vetivety. Eny tompo. Zany hoe za zany raha ohatra hoe za zany raha miditra zao dia satria zao tsika mbola vao manombonomboka no dia manana zany ataoko hoe 4 jours 20 jours mahery kely eo ahafahako mampiditra an'ilay olona telo dia mahazo an'io fa tadidio sao dia adino le hoe raha ao anatin'ny 1 andro mampiditra olona telo dia mahazo an'ilay bonus de démarrage zany hoe amin'ity mois d'août ity zany satria indry zao vaovao dia mahazo an'ilay bonus de démarrage indry fa mbola mahazo an'ity koa en plus amin'izao fotoana izao izy mampiditra olona telo mahazo eo amin'ny $100 eo koa mahery kely mihitsy ny arany. Lasa double zany le bonus. Lasa double fa andraso fa nga mbola vita an'izany mety ho triple arany satria izao arak'ilay niteneniko ozy hoe misy ho any membre indray izy ity fa tsy ny société mefa nandray $1 million ao anatin'ny taona. Catherine Teacher zany anisan'izay dia Catherine Teacher tsika zany ao anatin'ny ekipan'ny Catherine Teacher dia izy koa manao animation be eritrereto hoe membre anankiray mizara $150 000 anaovana animation ana ekipa volana eky zany dia ao anatin'io animation io hoe raha ao anatin'io koa zay rehetrarehetra mahazo ny bonus de démarrage ka ao anatin'le voalohan-dohany mahazo dia zao tena mbola tafiditra ao anatin'ny tsara mihitsy dia double ny bonus de démarrage zany hoe le mahazo bonus de démarrage raha miditra zao zany zao ndry dia mahazo bonus de démarrage ndry raha izay raha matafiditra olona telo ao anatin'le 1 andro fa ndroany koa mahazo an'le bonus le poule partie any mois d'août eo amin'ny $100 mahery kely eo koa dia mbola double koa tsina le bonus de démarrage Catherine Teacher indray mandoa anazy intelo mahazo. Tena triplé zany le bonus. Triplé mihitsy izy amin'ity mois d'août ity aingana ho miditra fa aza mitaraikidraiky tsony tena aza mitaraiky tsony. Tena hiditra fa ahoana tsara ny ataoko raha no inscription mila makany amindriva za sa aiza misoratra anarana. Tsy mila mandehandeha zany andro amin'ny alina be io koa andehandeha zao ndry moa manana carte bancaire internationale le manana fa zany hoe tsy haiko aloha hoe mety ve le izy satria ohatra mbola tsy nanao paiement en ligne zao raha ohatra ka mandeha ny carte bancaire internationale ndry dia mora be tonga indry zany dia omeko lien aloha ndry misy lien omeko dia miditra anatin'iny lien iny dia rehefa miditra ao anatin'le lien dia manao an'le inscription en ligne ihany dia en ligne daholo foana le izy dia ny paiement an'le $149,97 atao via les cartes bancaires ndry. Raha ohatra moa ka tsy mandeha le izy dia tsy maninona fa hividanako token ndry mendry anah indray ny vola na amin'ny andro alina tsy maninona fa rehefa sahy mivola fotsiny dia hividanako token ndry. Le token zany misy code dia le code iny fotsiny omeko ndry dia indray no anaovandry an'le paiement zany solona carte bancaire dia vita ny inscription eo amin'ny 10 minitra eo na 15 minitra eo raha betsaka dia vita ny inscription. Ok fa alefasy le lien ndry fa na zany meu conseil meu conseil any aloha za dia amin'izay mba azoko le bonus triple ako. Ngamba ny conseil omeko ndry zavatra anankefatra fotsiny fa tsy be dia be zao
rehefa anomboka miasa dia mila pozitiva foana. Raha ohatra indrika vao manomboka ohatra dia eritreritra hoe za ve kifanja dia ahita olona izany, tonga dia negativa be indray dia tsy mandeha kia, tsy vita io e. Dia izao koa ny zavatra rehetrarehetra misy ambony sy ambany daholo, indraindray mahafinaritra be, indraindray misy zavatra mety manahirana kely, indraindray ohatrany hoe mety ho tady ho kivy izany, fa izao tsy kivy mihitsy fa mandroso hatrany tena hoe hoy sisy ny vazaha izay hoe mila persévérance dia mila manohy foana izany e, manohy foana. Dia zavatra anankiray nahafinaritra efa nitenenindry teo moa ilay izy hoe hanomboka zavatra dia mila mianatra. Izany hoe rehefa mazoto mianatra indria, plus indria mahay an'ilay izy dia plus indria mahatoky ny tenandria sy mahatoky ny zavatra ataondria rehefa haindria ilay zavatra atao. Dia zavatra tena farany ngeza be dia io izany tsy vita rery hoe hanao business koa ahako dia za rery, fa rehefa manomboka manana ekipa indria dia tena mila miasa ao anatin'ny esprit d'équipe, tena mila manao travail d'équipe mihitsiny. Izay ihany angamba ny ataoko hoe 4 fotsiny tazomina, tsy betsaka fa izay fotsiny dia surahako fa tafitindria ao anatin'ny MWR Life. Dia izay izany fa ho alefako izao le lien dia ataondry le inscription. Alefaso ny lien indri fa lasa izao e. D'accord. Dia izay